Miaina ny zava-misy akory atao ohatra ny aty Maorisy any hoe izay sakafo rehetrarehetra aty tena tsisy matsiro izany mihitsy fa dia tsy maintsy mampiasa cube ianao vao matsiro ny sakafo aty satria tsy frais ilay izy zavatra congelé na ataoko raha hoe mamboly ry zareo aty mamboly de façon hafahafa be ny fomba fambolendry tsy mitovy amin'ny ohatran'ny antsika hoe mbola bio 100%. Fa ny fahasalama daholo nareo izay connecté amin'izao ora sy fotoan'izao tato ato tsy dia betsaka loatra ny connecté satria misy problème resaka connexion lasa ny lafo ny connexion tsy dia arako loatra moa izany ilay resaka za koa moa tsy nijery an'ilay vaovao ny tena marina fa fantatro hoe tena hoe misy impact be mihitsy izay zavatra izay amintsika rehetrarehetra tena micomprendre be mihitsy fa zay Madagasikara tsy zay le hoe mila acceptena ny zavatra mitranga fa dia tena zay mampalahelo mahagaga amin'ilay izy eo amintsika ihany manao lafo connexion io nefa ianao rehefa mivoaka aty ivelany toy nefa izany tsy hoe alavitra be hoe ohatrany hoe any Europe any France sy any Amerika fa aty Maorisy raha ohatra hoe makaty Maorisy nareo même pas nareo mampiditra 30 000 ariary fa mahazo connexion illimité mandritry ny ray volana eritreretinareo amin'izany afaka mijery film be dia be afaka manao live be dia be afaka télécharger hira film izay tianareo mihitsy nefa 30 000 ariary fotsiny même pas 30 000 ariary raha fa ohatra ny latsaka kelin'izay dia efa mahazo an'izay zavatra izay fa dia tena tsy hita moa izy ity fa dia efa io ny firenentsika izay tompona andraikitra mikasika momba an'izany ohatrany tsy mba miezaka mijery tsy haiko hoe inona ny tena antony mahatonga an'izy io ohatran'io tsy fantatra moramora amintsika mantsy miteny fa mahafantatra an'ilay izy tena tsy haintsika hoe inona ny tena antony fa dia bon miaina ny zava-misy akory atao ohatra ny aty Maorisy any hoe izay sakafo rehetrarehetra aty tena tsisy matsiro izany mihitsy fa dia tsy maintsy mampiasa cube ianao vao matsiro ny sakafo aty satria tsy frais ilay izy zavatra congelé na ataoko raha hoe mamboly ry zareo aty mamboly de façon hafahafa be ny fomba fambolendry zareo tsy mitovy amin'ny ohatran'ny antsika hoe mbola bio 100% fa ny aty tena mampiasa zavatra tsy hainao izany mihitsy izay mahatonga an'ilay hoe rehefa mipetraka kelikely aty dia lasa feno volofotsy za zao dia efa misy an'izay problème izay sahady kasika ny resaka hoe asa indray aty dia tena manahirana be anany resaka aminareo an'ilay izy satria araka nefa verimberiko foana hoe beau-frère-ko izany hoe ny zokony vadiko dia miasa ao amin'ny polisy izy nisy taona izy niasa tao amin'ny immigration sy ohatran'izany dia du coup nisy taona izy niasa tamin'ny resaka enfin mifindrafindra selon gradeny zareo mantsy ny afindrafindra secteur zareo dia nisy taona izy niasa tamin'ny resaka drogue sy ohatran'izany donc du coup nisy information refileny taty amiko dia amin'izao fotoan'izao dia tena maninona moa izy ity restricté be mihitsy ny gouvernement mauriciana amin'ny resaka malagasy aty Maorisy satria tellement isika manao foana be dia be rehefa tonga aty dia izay ilay izy izay tsy dia ahafahako miteniteny be loatra eto satria sao dia midikizo amin'ny zavatra en plus de ça za mbola tsy manana nationalité dia manahirana be izay zavatra izay dia fa raha ohatra ka hoe mahaliana anareo izany d'ailleurs anatin'ny Facebook misy agence be dia be afaka antonona momba an'izany misahana momba an'izany dia izay ilay izy raha hoe resaka izay aloha ilay fanontaniana dia efa mazavazava aminareo ngambany ny anton'ilay hoe tsisy MP aloha ny pejy dia ny anton'ilay hoe inona ihany koa ny anton'ilay hoe zavatra maro isan-karazany sy ny sisa ny antony mahatonga an'ilay izy ohatran'izay zay kokoa daholo aloha tsika rehetrarehetra way fa dia mahagaga fa atao betsaka ny connecté androany fa dia tato ato nefa dia tena tsy dia nisy loatra ny connecté amaky kely ny commentaire anareo aloha za alohan'ny anoizako tena mijaly aloha ny mpanjifa tata madinika aty Madagasikara fa misy matsiaro azy raha samy te hivoatra amin'ny resaka teknôlôjia fa misy mahatsiaro azy raha samy te hivoatra amin'ny resaka teknôlôjia io aloha zany za aloha zany tsy dia mahafantatra raha hoe iza ny responsable ny resaka momba an'io zavatra io fa ny anahy zany fanontaniana mipetraka hoe fa manino Madagasikara ny tena lafo be resaka internet 10 000 ariary zany raha ohatra ka hoe misurf ianao tena hoe misokatra amin'ny internet rehetrarehetra site rehetrarehetra tena tsisy dikany zany ny anahy aloha orange foana fa tena tsisy dikany zany dia lany
Tamin'izaho tany farany tena hoe tsy mila ariary mampitra efa impira anatin'ny une journée hoe mijery amin'ny resaka hoe nisy zavatra nitadiavinay mijery resaka hoe Google Maps sy ohatran'izany fa dia tena lany ohatran'ny hoe tsisy dikany io 10 000 ariary io dia tena mahagaga le izy hoe fa maninona taxe ve ny antony mahatonga an'izany sa hoe inona tsy haitsika Tocqueville, bonjour, coucou kia tena mijaly kia amin'le izy surtout izay mpanao fantôny ka izay mihitsy tonga dia nieritreritra an'izay ako nieritreritra an'izay resaka fantôndinina izay hoe ahoana izany nareo ny maso-karena sy ny sisa tsy maty antoka ve sur aloha izany fa tena maty antoka ary sao dia mba izay koa raha ny antony mahatonga ny hoe fa hitany koa hoe be dia be ny mpanao fantôndinina nefa nareo tsy mandohetra dia hoe sao dia mba izay koa le izy tsy fantatra izany tsy fantatro izany tena tsy haintsony izay tian'ilay fanjakana tao anie fa dia mampalahelo fotsiny aloha le izy dia tena mahereza daholo tsika rehetra mahereza foana ninona zavatra mitranga tena tsy mora mihitsy tena tsy mora izany hoe inona moa izy ity zavatra satria mampisy impact amin'ny zavatra be dia be mihitsy ilay izy fa tsy voatery resaka hoe internet ihany fa fidiram-bolanao mihitsy koa lasa misy impact amin'ilay izy dia tena micomprendre be mihitsy akony Nansirandriana Rosoa tsy afaka andefasana tsy haiko mihitsy fa efa izay mihitsy izy ity efa nisy problème izy ity efa nanomboka tamin'ny 2022 izay nisy problème ty page ity mahakasika an'izay resaka MP izay satria izao ny antony efa nisy saika pirate ty page-ko ity dia netombohan'le izy nisy lien izay dia resaka MP mihitsy le izy dia tokoa dia nanomboka teo dia nisy zavatra bloqué be dia be tanatin'ny page dia du coup le izy nampijereko ny vadiko dia rehefa nijery an'le izy ny vadiko dia heureusement izy fa mahafantatra kely momba na resaka informatika dia heureusement aloha izany fa dia inona moa izy ity fa dia inona moa izany inona moa filazan'izany amin'ny teny gasy heureusement fa dia inona moa filazan'izany voaro ihany le page ohatrany hoe efa kely sisa izany tsy lasa tany amin'ilay olona le compte fa heureusement fa nisy zavatra nataon'ny vadiko izay dia tsy lasa le izy dia nanomboka tamin'izay nifoana ny vadiko ny resaka MP tanatin'ny page nifoanany satria le izy tanatin'ny MP mihitsy nahitana an'izay zavatra nahitana ohatrany hoe karazana virus ve ohatrany hoe zavatra mpendesinareo dia iny toka dia inona moa izy ity toka dia mampisokatra an'ilay piratage dia iny amin'izay lasa an'ilay olona ny comptenao zavatra ohatran'izany resaka informatika aloha za tsy dia maraka loatra fa izay ny histoiran'izy io dia ho an'ny ankizy rehetra raha misy zavatra tianareo anontaniana karaha mbola mahakasika make-up ny astuce resaka hoe tarehy sy ny sisa iny aloha izany tsy dia domaine-ko loatra fa ezahako le izy ampiana amin'izay nareo miezaka hijery internet sy ny sisa dia ezahako manao vidéo momba an'izay fa ny resaka maquillage iny aloha izany efa azo lazaina hoe voafehako dia tsy mampaninana hoe manontany an'izay nareo raha resaka vie privé le izy efa mahafantatra daholo ny ankizy ato hoe na tsy dia tia loatra antaniana zavatra privé be mahakasika amin'ny fianako manokana ny vadiko ny zanako ny sinza sy ny sisa dia tsy dia tiako loatra izay any ka raha vao misy ankizy manontany zavatra ohatran'izany dia matetika dia bloquéko foana anatin'ny page ampahafantariko an'izay sao dia tsy misy tsy malala izay koa aloha